Andaondray rodiny antsika an'io a hoe aiza moa zany zao ny tena misy an'ilay tempoly a iasan'ny Kristy. Arak'ilay Exodosy toko fa 5:19 a efa hitantsika hatrany am-piandohana ilay hoe ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy a, mino fa tadiditsika izay. Ary efa hitantsika ihany koa mahakasika an'ilay hoe shekina masina. Ilay shekina moa ilay midika hoe fanatrehana na fonenana manatrika Andriamanitra, monina Andriamanitra. Ary io zany ilay ao ambadiky ny efitra lamba araka ny famaritan'ny soratra masina no misy a ny fiasan'ny Kristy. Fa aiza izy io? Tamin'izany andron'ny testamenta taloha dia tao amin'ilay efitra lamba mihitsy, ilay taberna kely izay namboarina tamin'ny alalana fitaovana maro samihafa, hazo sy vy sy lamba sy ny rongony fotsy sy ny manga sy ny volomparasy, hoy ny filazan'ny soratra masina azy. Dia tao amin'izany ny asa tao Kristy, ary ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra dia tamin'ny alalan'ilay hoe shekina masina. Ary tena zava-dehibe mihitsy ny nahatakatra an'izany. Izao anefa tsisy nahita an'izany ny avy ety ivelany, fa olona tokana ihany ary indray mandeha isan-taona ihany no mahita an'izany, dia tsy iza fa ny mpisorona be. Ary io ilay mahatonga teny antsika miteny hoe aiza Kristy zany no miasa, ao no misy azy. Ao ny toerana anaovan'ny Kristy fisoronana, asan'ny mpisorona be, manalalana ho antsika, mifona ho antsika. Manao ny tsy mety ianao zao androany, na nanao ny tsy nety teo, dia mifona. Ilay mifona eto dia milaza fa tsy hanao tsony, na hoe tena niekena marina hoe tena tsy nety iny, fa tsy atao ambava fotsiny. Rehefa nitondra n'izay marina tamin'ny Kristy ianao dia izy no misolo vavanao ao amin'ilay efitra tempoly iasany. Izay ilay tany amin'ny testamenta taloha ilay hoe tao anatin'ny efitra lamba. Taty amin'ny andro taty aoriana, tamin'ny andron'ny Solomona mpanjaka, dia navadika ho trano izay trano mafy zany ny filaza azy ilay hoe tempoly. Kanefa dia mbola voalaza fa teo ny voninahitr'Andriamanitra tamin'izay trano nataon'ny Solomona voalohany izay dia nidina teo tamin'ny alalana endrika zavona lehibe, setroka lehibe ny toeran'ny voninahitr'Andriamanitra, ary hita avy ety ivelany izay fa hoe tena nanaiky ny eo anivon'ny olony tokoa Andriamanitra, ary nanaiky ny asa ao amin'io fitoerana io tokoa Kristy. Na dia mbola tsy izy mivantana azy nanao an'izany, fa asehon'ny mpisorona be mandalo indray mandeha isan-taona. Taty aoriana rehefa avirava io tempoly io dia naorina natsangana indray. Ary tamin'ny andron'ny Kristy arak'ilay fahitantsika dia ilay hoe nandroaka mpivarotra teo ivelany Kristy. Iza ny voninahitr'ilay tempoly? Dia izao no voambara fa i Kristy mivantana mihitsy, izy tonga taty ambonin'ny tany no nampihoatra ny voninahitr'ilay tempoly faharoa tamin'ny voninahitr'ilay tempoly voalohany. Nanana voninahitra hitan'ny olona avy ety ivelany zany tempoly voalohany nataon'ny Solomona zany. Fa tamin'ny andron'ny Kristy kosa dia izy mihitsy ilay tompon'ny voninahitra, ilay voninahitra no tety anivon'ny olombelona. Ary rehefa tety anivon'ny olombelona izy dia izy ny voninahitry ny tempoly faharoa. Efa hitantsika ilay hoe te onona ao amintsika ihany koa izy, fa afaka mahazo ny voninahiny izay onenany. Dia eo zany ilay toerana tamin'izay fotoana izay aloha Kristy tsy nakao amin'ny efitra masina indrindra, fa nandroaka ny tety ivelany, nanaisotra ny endrika loto rehetra izay ataon'ny olombelona amin'ny alalan'ny tsy fanajana izay masina. Ary tao aorianan'ny ilay tempoly faharoa zany, ilay nataon'ny Solomona, izany hoe ny tempoly voalohany moa zany iny nataon'ny Solomona tamin'ny alalan'ny maritrano mafy, dia ny tempoly faharoa rehefa taty aorian'ny faharavana, dia ilay tempoly faharoa dia tsy nahitana intsony an'izay hoe shekina masina, na ilay voninahitra fonenan'Andriamanitra mivantana izay,
dia izay natonga ilay hoe Kristy no ilay voninahitr'Andriamanitra tonga vatana tamin'izay fotoana izay. Tanteraka ny tenin'Andriamanitra fa Kristy onona etỳ anivontsika, ilay amintsika Andriamanitra araka ny efa hitantsika teo aloha. Izany hoe rehefa niala zany iny Shekina iny dia ilay zazakely izay teraka tao Betlehema any Jodia, teraka tao am-pihinanam-bilona, iny no ho zaza izay nampanantenaina, ilay taranaka nampanantenaina hamonjy ny olombelona. Izy no ilay efa tany aloha, fa eto izy zany dia tonga naka ny nofon'olombelona mba andoha ny vidin'ny fahotana. Dia mbola sahanota ihany zasy ianao amin'ny fiainantsika izao. Indraindray tena initsika mihitsy izy io hoe za tsy maintsy manao an'izao indray aloha. Fa izao nandoha ny vidin'ny fahotana izy, ary tsy hoe manoty ianao amin'ny fahasasaina dia hoe aloavy Jesosy ny vidiny, dia hanota indray rehefa avy eo dia aloavy foana Jesosy ny vidiny, fa ianao nge manana be dia be eo aloha e. Tsy izay le izy, fa manam-petra izay. Ary izay ny anton'ilay hoe asa fisoronana ataony. Aiza izy ankehitriny? Ao amin'ny efitra masina indrindra, ao an-danitra. Mbola mitohy ilay asa. Ary izay indrindra ho antsika no zava-dehibe hoe tena miasa ho any Tompoko. Miasa manelanelana, manalalana ho ahy izy. Tena zavatra tsara sy ambony indrindra zany. Mova tsy mendrika zany hoe andaontsika tsy hanao izay tiantsika e. Andaontsika tsy hanota amin'Andriamanitra, fa izy aza miasa mafy ho antsika. Tsy mbola namelantsika zany izy hanao hoe ataovy izay tianao, manota eo foana fa za mbola vonona foana. Fa hoy izy hoe tamin'ilay vehivavy azo ola-tanana nijangatsanga dia hoy izy hoe mandehana amin'izao sisy izao aza manota intsony. Dia mbola zany koa noteneniny amiko sy aminao, aza manota intsony. Fa tsy hoe manota foana fa izaho afaka mamela foana, fa aza manota intsony. Ary ampitafiana amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra isika andeha tsy hanota intsony. Ampahirantsika ny Tompo miasa ho antsika ao amin'ny tempoly, ao amin'ny efitra masina indrindra ao an-danitra izy amin'izao fotoana izao. Mbola manao ny asany amin'ny mampisorona be azy kanefa ho avy ny fotoana izay hataperan'izay asa izay. Move isika manaiky azy mba hahatonga antsika tsy hanao araka ny sitrapontsika fa araka ny sitrapony, sa isika manda azy ka tsy afaka hifona ho antsika izy mba hahatonga antsika ho any amin'ny fahaverezana zany. Andao isika anaiky ny sitrapony. Hivavaka isika. Raha io misaotra anao hatrany fa na tamin'ny andro tany aloha na ankehitriny dia mbola manao asa fisoronana ilay mpisorona be dia Jesosy Kristy izay mitondra ny fahotanay sy ny fahadisoanay, ary tsy mamelanay ho latsaka foana ao anaty fahadisoana fa miaro anay amin'ny ratsy. Koa ampio izahay mba hanaiky azy, hanoa azy hiala amin'ny fahotana, tsy hamerina izany intsony, ary hanolotra ny tenanay ho tempolin'Andriamanitra honenany amin'izao fiainana iainanay izao. Hiaro anay rehetra ianao, arovy ity namako ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.